taonan'ny Sabinama tokoa ity taona ity eo amin'ny football vehivavy. Nanjary nahoraka tery ny ekipana Varadrano aorian'ny fifaninanana vita teny Mahamasina. Farajerena baolina maty teo amin'ny famaranana iny dia tantarana coup franc fotsiny tao anatin'ny fidirana voalohany. Minitra faraka ambin'ny folo dia ny bavikely ambanja no nanokatra ny tarihimarika tamin'ny coup franc ny Joseline tona tamin'ny tsy valamby dia niditra tao anaty rato. Mahafinaritra jerena tokoa ary feno fiangaliana mihitsy. Namaly avy eo ny bavikely ny Sabinama teo minitra fahatelopolo anjarany Sophie indray no niangaly ny coup franc difitra i Rosaline mpiandra rato. Mbola i Sofia ny 10 minitra monja taory izay efa lavidavitra kokoa ity. Fa i Fabiola azy netretry ny amoka indray no lasa toy ny hoe namony tena namitaka ny Rosaline. Efa taty amin'ny fidirana faharoa ny baolina fahatelo an'ny Sophie. Rehefa nazo ny tolotra avy amin'ny soir dia nanary any Fabiola tamin'ny filifila kely ary mifarana tamin'ny tongotra vy. Sady kavy no kavanana i Sophie namono reny baolina ireny. I Sophie izay pilalaon'ny Somma Mahajanga teo aloha mitondra avy ny fanevan'ny Sabinama ary lano pilalao mendrika indrindra tamin'ny fifananam-pirenena iny. Efa nanoratra ny anarany teo Manasadalana ihany koa. Ireo baolina matiny nanoloana amin'ny MIFA nahitana ny akingany manokana teo amin'ity tranga iray ity. Nisy akingana nasehon'ny Sophie ihany koa tamin'ny baolina faharoa. Nandray nitolotra avy amin'ny Gina daka amin'ny raha kiano namaranany azy. Mampatsiaro ilay mpilalao Amerikanina Mia Hamm ireny fihetsiky Sophie ireny. Fa ny mpilalao nahafaty baolina be indrindra kosa tamin'ny fifananam-pirenena vehivavy iny dia idomona izay irakiraka avy eo amin'ny MIFA. Ity bavikely ny Asoty teo aloha ity izay nahatafiditra baolina 15 nandritra ny tournoi manontolo. Hojerentsika eto ny roa tamin'ireo baolina matiny. Fony izy ireo nandresany Ascuf avy amin'ny Fianaratsoa teo amin'ny ampaefadalana. Feno akingana ihany koa no niangaliny ity tir lobe iray ity. Niarato-rahateo tsy nitana baolina. Ny baolina iray ho an'ny domoina dia tolotra avy amin'ny mbola indroa miantona zay vao tena ny kobana niarato. Ankoatra ny famiratany Sophie dia nisy mpilalao ny afaka ihany koa tao amin'ny Sabinama teny ambony kianja teny ary nahita occasion tsara mihitsy teo minitra faha-40 fony fantarika roa no ray Sabinama dia nisy an'ity tolotra Sylvie ity ho an'ny Fleur zay tena namorika kely tamin'ny hetsika farany. Fa teo minitra faha-50 fony mbola roa no ray ihany tarihimarika dia nisy an'ity tolo-davitry Fabiola ity ho an'ny FCAO. Netoazy ho an'ny Warda zay niazakazaka teo anelanelan'olona roa. Nisy hetsika kely nataony Sylvie izay nandona baolina. Ny mpitsara no tsara toerana indrindra mahalala ny tena niseho teo akaiky teo. Fa rehefa verina mora ny sary aloha dia ohatran'ny zavatra ihany mampieritreritra penalty. Farany nanahitaitra ihany koa efa tokony no baolina fahatelo an'ny Sabinama teo minitra faraka amby 70 taloha kely ilay baolina fahatelo Sophie. Nefa nahazo tolotra avy amin'ny Sylvie izy fa nifangaro teto ny akingana sy ny fikoropahana.